Ho fampandrosoana ny asa eny ambanivohitra dia tanora teknisianina 2 no nahazo fanofanana ho mpampiofana momba ny teti-bola-pianakaviana, fanaovana tahiry sy ny fampitomboana izany, ny findramam-bola, ny rafitra ara-bola ary ny fifampirarahana ara-bola. Avy amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jomo amin'ny alalan'ny fandaharana SADEFI izay vatsiny vita vola sy ny tranoben'ny tantsaha ao Moronmania ny 19 hatramin'ny 20 Jolay 2020 sy 2020 lasa teo. Tsara ho marihana fa ty fifanana ty zany karakarain'ny DEFI izay miara-miasa amin'ny tranoben'ny tantsaha amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay ao ambanin'ny fehin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jomo ihany koa. Fiofanana ho an'ny mpampiofana, izany hoe fiofanana omena ireo teknisianina miasa eny anivon'ny tantsaha amin'ny resaka famolavolana tetik'asa izay ampianarina eo anivon'ny tantsaha zany rehefa miala eto. Rehefa tonga any amin'ny tantsaha zareo dia any misy ny atao hoe GVEC na hoe groupement villageois d'entraide communautaire. Dia ireo vondron'olona ireo zany tamin'ny voalohany nampianarina ry zareo hoe ilaina ny manangona. Ny zavatra atao anatin'le GVEC zany dia fanangonana vola, dia rehefa avy eo ifampindramana le izy ahafahana manao an'izay fanohanana izay, dia ny mahazava-dehibe an'izay fanangonana izay no nampianarina ny zareo. Dia rehefa vita zany izay dia ampianarina azy indray zany izao manomboka izao hoe tsara ny manangona fa ilaina ihany koa ny manana tetik'asa ahafahana mampidi-bola ao anivon'ny tokantrano sy ho fanatsarana ny fari-piainana. Dia ampianarina izy zany mba ahay tily ny tetik'asa, dia ampianarina ihany koa izy amin'ny resaka hay varotra ahafahany manatsara izay fari-piainana ao anivon'ny tokantrano izay. Dia ireto teknisianina hofanina eto rehetra zany rehefa miala eto dia ireto no ampitan'izay fifanana izay eo anivon'ilay vondrona GVEC. Eto Moronmania zany dia misy GVEC any amin'ny 20 amin'ny 100 any ato anatin'ny faritra. Ao anatin'ny GVEC anankiray misy olona 5 ka hatramin'ny 20. Tsara foana zany ny vokatra rehefa mivondrona ny tantsaha, dia entanina zany ny tantsaha rehetra hivondrona fa ao anatin'izay fivondronana izay zany no ahitana tetik'asa sy ny zavatra mahasoa azo atao rehetrarehetra amin'ny alalan'izay fivondronana izay, ahafahana mahazo famatsiana, ahafahana mahazo hevitra ihany koa indrindra amin'ny resaka fampandrosoana. Ny filakevim-pitantanana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny CGEAF, Conseil de gestion des exploitants agricoles familiales, isaky ny commune no solotenan'ny fandaharana SADEFI manara-maso ny asa rehetra atao iny fotony. Ao anatin'izany ny tohana ataon'ny FDA, ny fanangonana ny fangatahana ataon'ny tantsaha sy ny fandefasana izany ary manara-maso ny fanatanterahana ny asa.